Hello. Miarahaba atsika praitandrazana araka ny publication zay nataoko adiny ray lasa teo zay dia nanasa aho hoe hanao video anankiray ampisehoko ny hevitro maha-olo-pirenena ahy, mahazanaka malagasy ahy ary mahatsiaro manana didy manana andraikitra manoloana ny krizy andalovan'ny firenena amizao tsika miteny izao. Ety am-piantohana dia manolotra rahaba anao Andriamatoa filoham-panjakana zay nitarika ny ho fanovana izao firenena zavatra mianjady eto amizao firenena zao, ary makahery ihany koa reo fianakaviana, reo malagasy praitandrazana na hoe havana nandritra n'ireny tolona reny fa de tena nifirifiry sy ny alahelo de mbola raikitra ao am-po tokoa ko de mirary fiononana feno indrindra tompoko. Oratrizay koa reo havatsika zay mbola anatin'ny fitsaboana no nifery zay mahazo nandritra tamin'ireny tolona niarahany vahoaka malagasy ireny. Ety am-pianoana tompoko dia efa mialatsiny sahady ho an'ireo zay mety ho tohina amizao video ataoko zao. Mety tokony andraikitra, mety maro ianareo mety ho tohina hoe inona no mahatonga anay eritreretina angamba nanao zao video zao, fa ny azo ambara de tsotra hoe averina amin'ny fisainana tsy miangatra isika fa tsy hetsika politika no zavatra miainatsika teto raha tonga hatramin'ny fitsoahan'ny filohateo aloha sy ireo mpiara-miasa aminy. Ambarako zao tsy hetsika politika. Ny hetsika politika raha ho fehezina dia ireo mpanao politika dia ireny no manao fihetsiketsehana mitaona ny vahoaka hidina an-dalambe milaza ny zavatra tsy ekeny ny sainy, tsy ekeny amin'ny fitantanana ny firenena, zay ny hetsika politika. Fa raha tadiditsika de resaka olana iainantsika andavanandro, olana sosialy zay iainantsika andavanandro, zay lazaitsika fa tsy voafehy ny mpitondra teo hatramizay efa am-polo taona ny maro, de ny resaka jiro sy rano izany dia ny tanora mpianatra na ny tanora Gen Z na ampian'ireo vahoaka tsy tamboisaina tamin'ny faritra maro amin'ny faritany rehetra manerana ny nosy ary indrindrandrindra teto andrenivohitra. Tsara ny amehezana an'izay voalazako teo zay fa tolom-bahoaka no natrehitsika. Eto koa dia izao vao tonga tanindrazana fa misaotra anao manokana sy mirary soa, anao Andriamatoa filoham-panjakana ny amin'ny ny hainoanao ny fitarainam-bahoaka, ny kiakiakam-bahoaka, ary ianao sy ireo miaramila miaraka aminao rehetra tolorana fakasitrahana de nareo avy ao amin'ny kapisady zany narahin'ireo miaramila, narahin'ireo mpitandro ny filaminana rehefa samby niaiky fa nisy zavatra tsy nety tamin'ny fiatrehana an'ireny tolona ireny, isaorana daholo ianareo. Fa eto ny antony anaovana izao video zao Andriamatoa filoha de mivantana aminao, mivantana aminao iaho, satria dia fantatra ny zavatra nisy fa ianao no nanana fahasahina ny joro raha tsiariko ny tenao de hoe tsy nisy nanany bohitra isika nahatonga ny filoham-pirenena nitsoka ny Madagasikara, fa ny haino ianao ny fitarainam-bahoaka, ny haino ianao ny kiakiakam-bahoaka, namaly izany ianareo, ny joro ianareo satria tafo-bahoaka. Zay ilay zavatra mendrika na mekeny malagasy rehetra ny hatramin'ny hoe nakato ny fianiananao
ny akamaroany malagasy rehetra tsy hilazako zato sanjato zany raha teo dia tsy hisy am'izao fotoana iainantsika zao. Miara mahita isika fa efa tsy any ampelatanany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny firongony ny fahefana. Fatatsika inona ny antony na hampirorotra ny vahoaka rehefa samby tonga saina, gaboraraka, tsindry, fanaovana ny harem-pirenena ho tantely afa-drakotra, kinamanamana, fanenjitsindrina ny vahoaka, teritery, fanaovana mpihimamba ny volam-panjakana, sy ny sisa ary misy mpandraharaha zay fatatsika efa malaza ny anarany ary mbola malaza na de efa nahazo lazaina hoe nitsoaka ny Madagasikara azy. Ka eto ao tompoko, maha mpitsara ahy, zany mpitsara zany a hiasam-bahoaka zany. Zany mpitsara zany a de olona tokony hanana fijery sy mitanila, olona tokony handrindra ny fiarahamonina. Marina fa manana ny firian-kevitro politika fa manaiky kosa fa tsy olana tsy ny antoko, tsy olana ny antoko zao zavatra iainana zao, tsy olana ny politika zao zavatra iainana zao, fa olana sosialy ary tolom-bahoaka ho iaho. Dikany tsy vahaolana politika na avy amin'ny mpanao politika na miainga amin'ny kajikajy ny mpanao politika no hapilamina atsika eto. Mitodika aminao iaho Andriamatoa Filoha izao video izao mikasika ilay nanendrena ilay Prime Ministra Omaly Tolakandro. Ety aho dia fa milaza fa rehefa nijery zao manokana tsy mahalala iny olona iny, fa raha ny vaovao zay hita momba azy tanisako majinitsiny, tanisako tsirairay, nomena izy décoration commandeur miaraka amin'Andriamatoa Ravalomangamana. Zany commandeur zany a mari-boninahitra salorana omena olona eto amin'ny firenena, tsy zarainy amin'ny olona am'izao fotsiny ihany zany, fa misy dikany sahady a izy roa reo niaraka nomena an'izany mari-boninahitra zany. De ny filoha zay efa niongana no manome ilay mari-boninahitra, avy eo ilay mpandraharaha zay lazaitsika fa mpanao ampihimamba, mpiray tsikombakomba amin'ny fanaovana tantely afa-drakotra ity firenena ty no miaraka omena an'izany mari-boninahitra zany, miaraka amin'ilay Prime Ministra, singa zay tsy ho azo jerena fotsiny mandalo mpisenasena zany. Jerena ny lisitra vaovao hita ihany zany amin'ny tambazotra hoe ireto daholo mpikambana ao amin'ny tao amin'ny conseil d'administration miaraka mbola amin'ny mpandraharaha mamy Ravalomangamana ihany koa ilay Prime Ministra. Hita ihany koa fatatsika zany hoe madaraily zany fa ny mpandraharaha mamy Ravalomangamana ny tena manao ampihimamba ny volam-panjakana ao amin'ny madaraily. Misy raharaha anakiray zay tsy maintsy ho teneninantsika ihany a ny zavatra nataony ao anatin'izany resaka madaraila zany a, zaho isan'ny vavolombelona zany zavatra zany hoe miainga avy ao amin'ny ministeran'ny fitaterana ny transferana vola 100 milliards ariary alefa any amin'ny madaraila. De io mpandraharaha io mihitsy no miantso ministra amin'ny fotoan'androny manatrika ahy tsara izany hoe alefaso ilay transfert, azo jerena ao ministeran'ny transport zany transfert zany, ary afaka azo hitazomana zany resaka teneniko zany. Hitenenana hoe efa mpiara-miasa, azo lazaina ho irakiraka akory aza ny mpitondra teo aloha ity Prime Ministra zay vao nitendrena ity. Mbola vaovao ihany tamin'ny tambazotra nahitavana hoe io fa miaraka makasary anatina QG angamba izy io amin'ny Andriamatoa mamy Andretsitohaina zay mbola miaraka amin'izao fitondrana zao
zay braitsy kombakomba am'izao fitondràna zao ialako tsiny fa tsika hanarina firenena isika nitolomana sanatria tsy matimaty ho azy a reny zanaka malagasy reny fa ireny a na de tsy eken'ny saitsika na de tena mavesatra amitsika fianakaviana oka kosa ny ranyreny olona reny a tsy ho raha ho very toy ny rany biby sanatria fa piray tanindrazana reny sanatria reny a raha maty mba tokony ho maty ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny fanarenana ty firenena ty ka Andriamanitra filoha mitodika aminao aho ianao dia ianao no mandray fanapahan-kevitra mamendry ny Prime Ministre izaho zandry aho raha amin'ny fiarahamonina manoloana anao tsy izaho no hananatra anao tsy izaho no hanome lesona anao fa tena tsy olona io mihitsy tompoko no ho andrandray n'ireo mpitolona amin'ny hoe izao no hitondra fanavaozana hitoza fanarenana eto amin'ny firenena ty raha tao reny zay tolona zay manandrify anao Andriamanitra filoha mbola eto ny hijereny vahoaka anao fa mihaino tokoa ianao fa raha jerenao ny fihetsehapon'ny olona ny reaktion'ny olona tsy misy makasitraka ny zaho zao de tsy makasitraka raha mbola Prime Ministre mamofopofona Andry Rajoelina Prime Ministre mamofopofona Mamy Ravatomanga sy ny forongony aza hadino sy ny forongony ahoana ny heritreretana hoe miala ny ongana ny tsoka teto Madagasikara ny filoha teo aloha ny tsoka le mpandraharaha-pangeja ny toe-karenatsika de ndao itsika hanendry Prime Ministre mbola irakiraky n'ireo olona reo mbola mivaovao tam'tambazotra ihany nahitana hoe ny fanodikodinam-bola tao amin'ny CNAPS de mbola voatonina ihany ny anaran'ilay Prime Ministre tsy fantatro Andriamanitra filoha ny masotsivana na ny endrena azy fa sahako ny milaza fa izaho idéal son ary mino fa maro ny te handray fitenenana ohatran'izao ataoko zao a fa tsy sahy raha tamin'ny andro ny filoha teo aloha zao de efa angamba efa tokony nosamborona na nanaovana antsonjay tsy te hanandratsy aho Andriamanitra filoha tsy te handova hampandova firenena mbola ianjakan'ny gaboraraka anjakan'ny kinamanamana anjakan'ny kajikajy politika ao anatin'izao karazana fitondrana teteza mita ngamba ny ilazako azy izao isika raistro Andriamanitra filoha ny andraikitrao fa ary heno ny vahoaka henoy ny feon'ny mpitolona ianao ny anekeny be sy ny maro anao dia ianao zay namaly ny antso sy ny kiakiaky ny vahoaka ny tolona vahoaka malagasy tafy vahoaka ianareo tena omemboninahitra omena haja tandrify azy ny tafy vahoaka ianareo rehetra am'izay fa raha kosa hanendry ny Prime Ministre ianao Andriamanitra filoha nefa mivoaka ao anatin'izay hetaheta ny mpitolona hetaheta ny sikiakiaka ny vahoaka zay de sahala amin'ny mivadika amin'ny karazany tolona zay arahananao anaiky ny tolona ianareo matonitsangana ekeo koa Andriamanitra filoha aza mivoaka amin'ny tolona sy ny hetahetam-bahoaka ka hanendry Prime Ministre zay mbola miray petsapetra zay mbola irakiraka mba tsy hilazako hoe tena piray tsy kombakomba tamin'ireo mpitondra teo aloha sy ny forongony amin'ny zavatra maro tsy manjary zay efa nitsangana amin'ny vahoaka malagasy mety maheno ihany koa anao Andriamanitra Prime Ministre hajaina an'izao video zao satroko tompoko raha maheno izao ianao de hatsapa tena fa tsy mila anao tsy sitraky ny mpitolona ianao satria izao gouvernemanta hatsangana izao de gouvernemanta ho an'ny fanavotana ny firenena gouvernemanta ho an'ny fanarenana ny firenena gouvernemanta hitondra rivotra vaovao ho an'ny firenena fa tsy sanatria handeha hiverenany indray ao amin'ny hadisona sy ny zavatra tsy mety rehetra nataon'ny mpitondra teo aloha sy ny forongony sy atoboko
ka ialako tsiny fa de manasa anao Andriamatoa Prime Ministre ametra-pianarana ihany koa aoka zay ny tsy fihenona aoka izay ny hilazana koa hoe raha misy vondron'olona raha misy antokotokon'olona mety manodidina anao Andriamatoa Filoha ka hilaza hoe mahavita samy irery hamaha ny olana mangitsokitsoka zay iainan'ny vahoaka zany olona zany no fahavalo voalohany indrindra raha izahay tompoko niala teto Madagasikara nenjehiny zao fitondrana zao nanaovana antsonjay tsy hoe raha miverine eto de handeha hilaza indray hoe avereny indray le hadisoan'ilay mpitondra teo aloha de andao ifampizara sezany mpanao politika de averina indray mandeha ny hadisona sy ny zavatra tsy manjary teo aloha ianao Andriamatoa Filoha no hany atokisan'ny vahoaka ny mba hapisy tsy fitanilana ara-politika an'izao tolona izao ka raha am'izao tsika miteny zao de mpanetretena tompoko nilazako tsy resaka fanoherana ny fanapaha-kevitra ny raisinao izaho de manaiky ary tena mbola milaza fa makato ny mahafilohanao ary zany raha teo nididina voakan'ny fitsaranavy momba ny lanam-panorenana hajaiko sy toaviko izany ary ianao koa Andriamatoa Filoha efa misalotra ny maha filoham-panjakana any vahoaka malagasy rehetra ianao aza manaiky tompoko hitondra tsony ny firenena any amin'ny lalana tsy izy aza manaiky tompoko hiraitsy-kombakomba amin'ny olona mety mampitikizo ka hanao ny fanaony teo alohandray hisy karazana olona mibaiko ao ambadika mpandraharaha ao ambadika zay hibaiko ny karazana fanendrena rehetra ny karazana fihanena rehetra eto amin'ny firenena fantatro de fantatry loatra reo mpitondra reo na ireo voaniongana na ny teo aloha fa niara-ny asa tamiko daholo ary matetika ny tsy fahaizany reo mpiara-miasa aminy koa mampijoboka ny Filoha matetika ka ianao Andriamatoa Filoha olo-kendry ianao olon'Andriamanitra ianao olona mahitsy ianao zaho mahalala kelikely vitsivitsy ny mombamombanao ary mba fa nisy fotoana ihany ny fifanakalozana taminao fa tena olona mahitsy ianao afaka ijoroako fahavolombelona eto zay fa raha izao fanendrenan'ny Prime Ministre zao de tena mivaona tanteraka tsy mifanaraka amin'ny tolona zay nataon'ny vahoaka ny vahoaka mitsangana rehetra io velom-panantenana nandihy ny totoreboka fa afaka tao anatin'ny gejany zany fitondrana rajoelina zany isika de hiditra amin'ny irakirakany ty ray petsapetsa aminy amiko de rupture zany hoe tsy olona mbola ny ray petsapetsa na mivantana na ankolaka tamin'izany fitondrana zay efa naloam-bahoaka zany no tokony ho azotsika nankinana zany fanarenana zany miverena Andriamatoa Filoha amin'ilay fanapaha-kevitra raha maheno zao ianao Andriamatoa Prime Ministre mametra fialana avy hatrany fa sanatria re raha ohatra ka hidina andalabe indray ny olona tsy makatoan'io de tadidiso fa eo ny mpitolona zay nahatonga ny fionganan'izao fitondrana zao mbola eo koa hisidina andalambe koa ireo vahoaka tsy mahakasitraka ny nialany ny Filoha teo aloha zaho mino fa tsy ho vita lamina eto velively zany ny anaovako zao video zao de hiantsoako anareo tompona andraikitra manandrify aoka ny tombotsoam-bahoaka irery ihany no hibaiko atsika am'izao kizo andalovan'ny firenena zao fa tsy kajikajy politika tsy olana politika ny misy eto fa olana sosialy dikan'izay mivereny ianao Andriamatoa Filoha amin'ny fanendrena Prime Ministre mifanaraka amin'ilay tolony vahoaka amin'ilay kelikeliky ny vahoaka anjaratsika ny mijery masotsivana iarahana amin'ireo mpitolona ahoana azotsika tao tsara de azo tao tsara ny mijery an'izany olona zany ary miainga avy amin'io tolotra eny amin'ny vahoaka eny akanja satria teny akanja no ny anombohana ny kanja reo vahoaka ny tolona no no valinareo folo andahy na tafika de tsy hivoaka am'izay tsika tompo nisy
video nataoko tamin'ny voalohany tamin'ny alohan'ny filoha teo aloha mbola tsy nametra-pialana dia niteny tsara tamin'izay hoe itya dia ny GNZ no tena nanomboka azy niampy an'ireny mpanolotsaina ny tanàna reny dia nanaraka ny vahoaka satria hita fa tena zavatra iainan'ny vahoaka olan'ny vahoaka no nitarainana ankoatran'ny kaboraraka kolikoly zavatra tsy manjary mamoehatra maro amin'ny fitantanana ny firenena dia resy lahatra ny vahoaka fa ny mpanao politikany efa nitaona vahoaka teto Madagasikara fa naninona tsy rohotra ny vahoaka ny antony efa leo politika ny vahoaka malagasy mpanao politika aho manana antoko zay misy aho am'izao fa tsy hiteny velively hoe ilay antoko misy ahy no tena ho vahaolana eto satria tsy olana antoko zao tsy olana politika ny misy fa olana sosialy mipetraha ianao ho filohan'ny sosialy andriamatao filoha mipetraha ianao ho filoha mpamaly ny tolona mipetraha ianao ho filoha tsy mitanila ary halaviro reo olona hafahafa rehetra hanao kajikajy hita hanao hanararoatra an'izao fitondrana izao hitadiavana vahaolana hitadiavana tombontsoa ho azy manokana ka hisy olona hitsangana indray hanao hotrany teo aloha miasa ao ambadiky ny filoha manery akavia sy havanana manindritsindry zay olona mpitolona na olona ao anatin'ny fitondrana ka eto ao tompoko dia ialako tsy ny sahady raha misy tolona ianareo tompona ndraikitra isa-tsokajiny fa nataoko izao video zao ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny tanindrazana irery ihany makasitraka atsika tompoko lahy makatelina tompoko vavy